tompona ndraikitra avy hatrany mihitsy ianao général Charles Saively monja Delphin. Ianao manaiko tsy fantotry nanoho ny fatahoranao fotsiny na ny fisolelano. Eto izay dia milaza fa mihetraka fitoriana ho an'ny Andriamatoa Andrianosoavina Charles na dia any ivelany ary izy eo amin'ny fitsarana maefa mikasika an'ireo fanasoketana, mikasika an'ireo zavatra tsy marina, mikasika an'ireo fanakorontanana tiany atao eto amin'ny firenena malagasy ireo. Tsy niandry ela akory ny ministry ny filohalinday Generaly Saivelo Lalamonja Delphin taoriny ireny fanambarana nataony Colonel Charles Andrianosoavina ireny izay nitonona ny anarany sy anaran'ireo manamboninahitra toy ny filohan'ny République, Premier ministre Tsai Christian, filohan'ny antenimieran-doholona Generaly Ravalomanana Richard sy ny sisa dia nanao valikavatra mivantana avy hatrany. Ametraka fitoriana avy hatrany eny amin'ny fitsarana maefa ity ministra ny filohalinday ity manoloana ireny fanambarana izay nataony Colonel Charles Andrianosoavina ireny izay mivohy fanakorontanana, fampisarambazana ary ny fampiadiana ny eo amin'ny sampitafika. Tsy eto antoerana moa Colonel Charles araka ny nambarana fa tsy maintsy apetraka ihany ny fitoriana hanenjehana azy na dia any ampitan-dranomasina aza izy. Ny tsara homariana dia misy ny fampitana filazana fa hoe misy fitaovam-pidiana mavesatra avy ety amin'ny tafika malagasy ho alefa any amin'ny gendarmerie pirenena entina amonoana ny samy malagasy. Tiako milaza ny malagasy rehetra fa ny filohalinday malagasy dia natao hiaro ny vahoaka sy ny fananana sy hiaro ny antom-panjakana mijoro fa tsy hoe akory ny hoe andeha amono ny vahoaka. Ka miteritrery manokana izay hoe isy fitaovana ho alefa ny amin'ny gendarmerie na alefa mandeha atso amin'ny sehatra hafa azy ary izahay manomboka izao dia efa nanara-maso izay ary anara-maso mikasika an'izany zavatra izany satria eto aminay eto aloha dia tsy misy ny eritreritra anakalo fitaovana na ny fitaovana any amin'ny rahalahy mpitandro filaminana indrindrandrindra zany fitaovana mavesatra zany izay tsy vitan'ny zavatra atakalo fotsiny fa mila fanapahan-kevitra entitra ary mila fandalinana eny anivon'ny ambaratonga rehetrarehetra ary indrindrandrindra mila fanapahan-kevitra ny Andriamatoa filohan'ny Repoblika ny Madagasikara. Ka dia eto izay dia milaza fa mihetraka fitoriana ho an'ny Andriamatoa Andrianosoavina Charles na dia any ivelany ary izy eo amin'ny fitsarana maefa mikasika an'ireo fanasoketana, mikasika an'ireo zavatra tsy marina, mikasika an'ireo fanakorontanana tiany atao eto amin'ny firenena malagasy ireo. Tsy nolavin'ity ministry ny filohalinday ity ny fivoriana izay noresahany Colonel Charles izay nataon'izy ireo tamin'ny 12 Janoary 2024 izay nahitana ny filoha Andry Rajoelina, Premier ministre Tsai Christian, Generaly Ravalomanana Richard ary ministra ny filohalinday Generaly Saivelo Lalamonja Delphin sy ny ministre délégué misahana ny gendarmerie sy ny maro hafa. Tsy nolaviny izany fa kosa nolaviny ary nodisoiny ny resaka famindrana ny fitaovam-piadiana mavesatra avy eo amin'ny tafika alefa any amin'ny gendarmerie. Nolaviny izany ary tsy marina ny fisian'izany hoy ity ministry ny filohalinday ity. Raha naminy manokana dia fanehoan-kevitra miendrika firaisana tsy kombakomba amin'ny fanakorontanana ny firenena ireny fanehoan-kevitra izay nataony Colonel Charles Andrianosoavina ireny. Ireny fanehoan-kevitra ireny hoy izy dia feno fanaratsiana ny filoham-panjakana toy ny fametavetana ny filoham-pirenena, filohan'ny androm-panjakana toy ny antenimieran-doholona sy ny maro hafa ary manao tsinotsinona ny filohalinday malagasy. Manoloana ny fanehoan-kevitra izay nataon'ny Colonel Andrianosoavina Charles tao amin'ny tambazotra tserasera izay sokajianay ho fiarahana tsy kombakomba amin'ny fanakorontanana ny firenena voalohany ary faharoa fampisarambazana ny samy mpitandro filaminana dia fahatelo ny fiantsina sy fampisarambazana ny eto anivon'ny tafika malagasy ary ny fahaefatra moa zany dia faniratsirana ny filohan'ny Repoblika sady lehibe faratampon'ny filohalinday no fanivahivana ny filohalinday ray manontolo. Tsara homariana fa
ny colonel Ndrenasoavina Charles dia manamboninahitra ambony efa nitsokan-darana any ivelany nanomboka tamin'ny taona 2024 ka ireo fanambarana nataon'ireo dia sokajianay ho anisan'ny fanakorontanana tanteraka mihitsiny ary tomponantoka tanteraka izy amin'ny zavatra zay resahany rehetrarehetra mikasika an'ireny sy voalazany ao anatin'io fanambarana io. Nanamafy ity ministry ny Filohalindahy ity Général Saivelo Lalamonja Delphin fa tsy andifitra manoloana ireo izay mikonikonina anakorontana na ireo izay mitetika ampisarabazana ny vahoaka. Hoy ity ministry ny Filohalindahy ity. Tiako no misarika ny sain'ny vahoaka malagasy iray manontolo fa maro ireo fanosoketana, maro ireo fanivaivana, maro ireo fampisaram-bavana ao anatin'ny tambajotra serasera, indrindrandrindra ny fanaovana tsinotsinona ny androm-panjakana misy. Izahay dia mijoro ary vonina niaro ny anareo vahoaka sy ny fananana ary ny androm-panjakana mijoro ary tsy anaiky ny fanakorontanana izay misy, tsy anaiky ny fampisarambazana izay mety hitranga eto amin'ny firenena ary tsy andefitra amin'ireo izay mini manao an'izany. Izany dia ho ataonay mba ahafahana miantoka ny filaminana eto amin'ny tany sy firenena ary mba ametrahana ny tany-dandalana eto amin'ny firenena. Raha nanaraka ankaiky ireny resaka ny fanaovany ity ministry ny Filohalindahy ity tamin'ny mpanao gazety teo, tsy naheno na dia indray mandeha aza ny teny ireo mpanakorontana eto amin'ny firenena, ireo tompona ndraiky mpanjakana fototry ny fanakorontana eto amin'ny firenena. Tsy laza sika afa-tsy ny seni izay mampisavoritaka ny vahoaka malagasy ankehitriny noho ny fanimbazimbana ny vato narotsaka izy ireo nandritra ny fifidianana izay natao voatsela teo iny. Eo ihany koa ny jirama izay tsy ho tanisaintsika eto ny olona ny jiro sy rano satria efa fantatry ny rehetra ary miaina an'izany daholo na ny olon-tsotra zany na ny tompona ndraiky mpanjakana eto amintsika. Tsy noresany ity ministra ity ihany koa i Général Ravalomanana, filohan'ny androm-panjakana eny anivon'ny anteny Miarandoholona, izay manakorontana no sady mampiororo ny vahoaka amin'ny basy. Izay hita miariary fa miendrika fivoizana ady eo amin'ny miaramila sy ny vahoaka malagasy. Tsy noresany ity ministra ity zany. Tsy noresany ihany koa ireo fanakorontana maro samihafa izay ataon'ny filoham-pirenena izay mampitondra takaitra ny fiainan'ny vahoaka malagasy, ny fiainam-pirenena izay miteraka fiakaran'ny vidim-piainana sy ny maro hafa tsy voatanisa. Arak'izany rehetra zany, ny vahoaka malagasy dia maniry ny resahan'ny ministry ny Filohalindahy ireo androm-panjakana sy ireo tompona ndraiky mpanjakana manakorontana eto amin'ny firenena izay efa notanisaintsika teo. Eo ihany zany rehetra zany fa ndao averintsika arahana ny ampamoaka izay nataon'ny colonel Charles tamin'ny 12 janoary 2024. Ndao ary fa manandrama tsy haiko raha za aloha mbola tompona andraikitra manandrama mandeha amin'ny arabe miaramila mianatra ny ady manana fitaovana aveo no ataonao hoe andao no sellasella mialatsiny ahako. Général Mosotro Ronono, Richard Ravalomanana na Richard Bombe tsy ny fitiavanao seza mihitsy no amononao vahoaka. Ary raha amono vahoaka ianao dia hiady aminay zana-bahoaka ianao zay ka tandremo Andry Rajoelina rehefa tsy hay ny mitondra rehefa tsy zaka ny fitondrana miala. Ary eto dia miteny aminao préfet mba hajanjanony raha ty fandefasana réquisition mitafika ty zahay ny tsy police administrative mitovy aminareo ary atsika zana-bahoaka tsika ao amin'ny tafika dia efa nomeko anareo daholo ny information zay rahalahy anjaranareo ny sisa mieritreritra. Ny vahoaka moa zany eto dia mipanohitra mirosoa midia anareo fa raha misy mikitika ny ainareo vahoaka fa tsy maintsy hijoro ny zana-bahoaka. Tsy tonga ho azy ny fampiororona sy fampitahorana ny vahoaka malagasy indrindra fa ny avy amin'ny fanoherana izay nataon'ny Général Ravalomanana Richard filohan'ny anteny Miarandoholona tamin'ny 12 janoary 2024 lasa teo fa efa nisy resaka planina maloto nataon'izy ireo tany ambadimbadika tany ary mahafantatra ny fisiny zany i colonel Charles Andrenasoavina raha nanao ampamoaka izy androany 12 janoary 2024.
tsy nitazam-potsiny na hoe nangina tsotro zao ny colonel Charles fa tsy maintsy namaly. Araka ny ampamoaka zay nataony colonel Charles dia nisy fivorina nataon'ireo tompona ndraiky mpanjakana ambony, indrindra fa ireo tompona ndraiky mpanjakana misahana ny tafika zandary sy ny maro hafa. Hitatazana tao anatin'ity fivorina ity filohan'ny Rajoelina, Premier ministre Tsia Christian, Général Ravalomanana Richard filohan'ny Sénat, ministre ny Folo Alinday, Général Saivelo Lalamonja Delphin, ministre délégué misahana ny gendarmerie-pirenena sy ny maro tsy voatanisa. Ny votoatin'ny fivorina izy ireo hoy colonel Charles dia ny amindra ny fitaovana mahery ny tafika any amin'ny gendarmerie. Tsy fantatra mazava zay tena antony, mety fehezana ny herin'ny tafika angamba raha sanatrika misy tsy fitovian-kevitra fa izany mahalala. Araka ny angom-baovao ray dia nanaiky Général Saivelo Lalamonja Delphin ny amindranana ny fitaovam-piadiana mahery ny tafika any amin'ny gendarmerie hoy colonel Charles Andrenasoavina. Ny zavatra tena tiako ambary eto androany dia zao, nisy fivorina tany amin'ny présidence tamin'ny 1 ny volana janoary teo. Dia izy daholo no tonga ny voro tao, Andriamatoa Andry Rajoelina voalohany indrindra, Andriamatoa Premier ministre Tsia Christian, ny président Sénat, ny général en retraite Ravalomanana Richard, ny MDN, ny ministre général de corps d'armée Saivelo Lalamonja Delphin, ny ministre délégué la gendarmerie, ary misy quelques officiers hono. Ny zavatra livriny zareo tao zany dia tahaka zao. Afindra makany amin'ny gendarmerie daholo hono ny arma lourde ny tafo. Inona zany ny antony? Inona zany ny antony amindranan'izay arma lourde zay? Misy fanahina ho an'ny zana-bahoaka ve? Tsoroko eto fa zay amin'ny tafika ho dia zana-bahoaka. Ary zahay dia nitezana hoe avy amin'ny vahoaka ary tsy maintsy verina any amin'ny vahoaka. Nanaiky ny général de corps d'armée Saivelo Lalamonja Delphin araka ny fahinoko azy. Nanaiky fa andefan'io arma lourde io. Mazava dia mazava ny tetika homanin'izy ireo hoy colonel Charles Andrenasoavina dia ny amon'olona amon'ny vahoaka ary miantsy guerre civile. Arak'izany tompona ndraikitra amin'izany zato isanjato ny ministre ny Folo Alinda, Général Monja Lala Delphin hoy colonel Charles. Eto dia misintona lakilosy ho an'ny tafika rehetra indrindra fa ireo tia tanindrazana mba hitsangana hiaro ny tanindrazana sy ny vahoaka ao aminy hoy colonel Charles Andrenasoavina. Dia fa heninareo zay rahalahy, hamon'olo zareo hamon'olo. Dia fa raisinareo, raiso sahady disposition-nareo. Fa hamon'olo zareo reo. Tsy azo ekena ny tahaka zany. Ahoana ny tadiavinao hamon'olona fotsy dia tadiavinao isy guerre civile zany. Tompona ndraikitra avy hatrany mihitsy ianao, Général Lala Saivelo Monja Delphin. Ianao manaiko, tsy fantatra nanao ny fatahoranao fotsiny na ny fisolelanao. Za aloha dia fa manao antsoava amin'ny zalahy, zay mitovy hevitra amiko. Ho anareo sous-officier, indrindra anareo le sous-officier niaraka tamin'ny 2009 ny atsika rahalahy dia ho an'ny tanindrazana ihany. Tsisy ankoatran'izay. Fitiavan'ny zalahy reo seza, fisolelan zareo, fitiavan zareo 4-4, izany ve no amonona ny mpiray tanindrazana sanatriny zay? Dia fa atsipiko zay teny zay, andraisanareo, anjara zay tandrifinareo rehetrarehetra. Fa tsy azo ekena ny zavatra tahaka zany. Ho an'ny tanindrazana, fa tsy ho an'ny olombitsy zay mitondra. Fa inona moa ny arovana ny olombitsy? Ny tanindrazana zany nge dia ny io tany io miampy ny vahoaka zay ao aminy eo. Zay no tony hoe tanindrazana. Fanampy izay nanome valin-kafatra ho an'ny Général Ravalomanana. No tsy peny mazava tsara fa Général misotro ronono i Général Richard Ravalomanana hoy colonel Charles. Tsy maintsy novaliany ny resaka fampiororona ny hoe ny vahoaka tsy maharisy ny tafika mitana fitaovam-piadiana. Eto dia mitodika amin'ny Général misotro ronono, Général Ravalomanana i colonel Charles. Ny tafika ho izy tsy maintsy mijoro miaro ny vahoaka sy ny fananany ary tsy hanaiky na oviana ampiadiana amin'ny vahoaka satria zana-bahoaka ny tafika. Eto dia mamaly ny Andriamatoa Général misotro ronono Richard Ravalomanana na Richard Bombe. Zana-bahoaka zahay zana-bahoaka ka mahagagana mihitsy ny teneninao hoe vahoaka tsy maharesy miaramila. Zahay nefa zana-bahoaka. Zahay zany dia hamono ny ray aman-dreninay ireo. Tsy maintsy miaro ny ray aman-dreninay ireo zahay tahaka an'izay no nanaovako tamin'ny 2009 iny. Tsy manaiky
satria za de zana-bahoaka tsy maintsy verina any amin'ny vahoaka ka raha misy ny famonona ny ray aman-dreniko tsy manaika tsy maintsy miaro ny ray aman-dreniko za zanaka ny vahoaka ary de eto koa de anaovako antso amintsika zana-bahoaka ary rahalahy zana-bahoaka tsika aoka tsy ampiasain'olona tahaka zany. Fanampin'izay nampafantatra ny jeneraly misotro ronono jeneraly Ravalomanana Richard ny tena toetsaina sy eritsaina ny tafika malagasy i colonel Charles. Noraisiny ohatra tamin'izany ny tranga tamin'ny 7 ny teny izay nataon'ny colonel anankiray tamin'izany fotoana izany hoe tsy fanarana ny fandripahana ny vahoaka fa tsy maintsy mitsangana ny tafika hiaro ny vahoaka sy ny fananany. Tsonoko aminao général Bombe membre ny centre opérationnel za tamin'ny 2009 taondoalo nisy officier 12 laha teo angamba zay tao rehefa nahita niny fihetsiketsena teny Nalakely dia tahaka an'izao mihitsy le resaky le colonel tao zay anisan'ny lehibe ny tao fa tsy izy tsy chef centre opérationnel izy zao ny resany ampabe maso aminay eo de kosa izy tsy fanarana ty raha ndripaka vahoaka eto tena mba marina mafy fa tsisy fanaraka amin'ty mihitsy tsoroko aminao général Bombe fa zany nge ny esprit-nay zana-bahoaka ka aza pedinao amin'io vahoaka io mihitsy zay zana-bahoaka zahay zana-bahoaka dia natao hiaro vahoaka fa tsy natao hiaro anareo mpitondra vitsy. Zahay de zana-bahoaka colonel ho an'ny teny an'izay tao aminay tao rehefa tonga ny 7 février zay mijery télé aminy raikitra le tifitify teny Ambotsorotra nandeha direct tamin'ny TV Plus lasa amizay taizy lasa nitety kan tany amin'ny Kapisat tany amin'ny première test taizy ty tato Ambohida ariva ny andro alina amizay ny andro namory ny zalazy voavoriko tao Andohalo tao. Satria moa tsy jeneraly Ravalomanana irery ihany no nampiororo sy nampitahotra ny vahoaka dia tsy maintsy nandefafatra mivantana ho an'ny jeneraly Angelo préfecture-ny Antananarivo izay mampiororo ny vahoaka izay mitaky ny rariny sy ny itsiny manoloana ny raharam-pifidianana i colonel Charles. Nangataka ny anajanonana ny réquisition tafika atao fitaovana amon'ny vahoaka atao fitaovana ery mpamoretana ho an'ny tombotsoan'olombitsy. Aoka izay ho colonel Charles fa zana-bahoaka izay ary miaro ny vahoaka sy ny fananany. Areto de miteny aminao préfet promoko anao mba hajanjanony raha ty fandefasana réquisition ny tafika ty zahay ny tsy police administrative mitovy aminareo ianao sady police administrative ianao no hainao le lehibe ny police administrative ianao sady gendarme ianao no anao administrateur civil ianareo administrateur civil ny no patron ny police administrative mba hajanjanony io fandefasana réquisition isaky metsika tonga de aiza parasy metsika rive de tafika no atsoinao ary ty resaky OMC monaty fa tokony obsolete ingeo ka zahay amin'ny tafika hoa de mitsoroko aminareo fa zay de zana-bahoaka fa zay tsy natao hiaro tsy natao hiaro mpitondra vitsy fotsiny manino ianao mpitondra raha mba amboarinao tsara fitondranao fa tsy ataonao manao abus isaky metsika dictature isaky metsika ty aiza hatramin'ny fifidianana zao ka maramila avy any Fianaratsoa avy any aiza tsy fantatro alefa miakatra Antananarivo hifidy anaovanao ordonnance zay tsy fatapatatra ty tompony andraikitra nareo maramila lelanao sinia na ny manome baiko ny reny miaramila sy gendarme reny niakatra Antananarivo fa ianareo zay misy lelaka tsy fantatro na matahotra ianareo matahotra seza nareo de manao mandefa baiko tsy fatapatatra takany. Toy izao kosa ny afatra mivantana ho an'ny filoha Andry Rajoelina avy tamin'ny colonel Charles Andrinasoavina. Rehefa tsy zaka ny toerana mahafiloham-pirenena dia mametra pialana miala rehefa tsy mahay hoy colonel Charles Andrinasoavina. Ny tena marina hoy izy dia tsy général Bomba na général Ravalomanana na général misotro ronono no nametraka an'ny filoha Andry Rajoelina teo amin'ny toerana hoy colonel Charles fa izy ireo avy tao amin'ny tafika indrindra fa colonel Charles araka ny nambarany ary tsy zao zava-misy zao no ny fanarana tamin'ny tolona zay natao tamin'ny 7 ka rehefa ianao tsy atsapa tena
hanova toetra tahaka niny Herode mpanjaka iny, de anao niny Herode. Indrindra, tsy anao niny nametraka ny tenanao teo ho mpanjaka, ho mpitondra. Zao no nametraka anao teo tamin'ny 2009. Rehefa tsy zaka le roa fitondranao miala. Miala teo fa tsy anao niny nametraka ny tenanao teo, fa zao no nametraka ny tenanao teo. Hadininao nga le resakinao tamiko hoe, misaotra anao Andriamanitra fa nivaliny ny vavako. Hadininao zay. Nandoalika mihitsy nge tamin'iny commandant na eny ny afatra anao iny. Zao nefa ny tondranao ny firenena. Mba manao anao mivavaka ianao. Nandoalika tamin'ny 8 mars 2009 iny. Aiza anao amin'iny fotoana iny? Any amin'ny résidence de France. Misaotra anao Andriamanitra fa nivaly ny vavako. Nivaly ny vavako satria zany no nanavitra anao tao. Fa raha tsy zany anao tambavamboay tany. Zany nanavitra anao fa tsy général Bomba io. Nanao antso anao teny amin'ny 13 mai. Ianao nge ny tompon'io 13 mai io tamin'izany fotoana zany. Inona koa ny anakananao ny olona tsy aneho hevitra nefa tamin'izany hoe place de la démocratie ny teny Ambojatovo de aveo nentinao niditra teny amin'ny place du 13 mai. De teny ianao nanao antso ho anay tia tanindrazana. Tsoloko aminao fa zany namaly antso. Efa taorian'ny resaka 7 février zany. Nanao appel anao ho anay tia tanindrazana. Namaly aho. Teny Andohalo tamin'izany niasa. De nitaritiko am'izay le zavatra. Vaky daholo ny barage. Izany Richard Bomba zany tsy zany mihitsy no nanavitra anao na président de république anao Andriamatoa Rajoelina Andrinirina. Zao Charles Andrinasoavina. Tsy nangataka vola taminao zao fa ianao ny vola nomenao anazy no vandivandy. Tsy narisikanao mihitsy ary tsy nisy ariarinao nomenao ana. Vonanao niny zavatra ina fa vokatry ny fitiavako ny tandraza. Tsy tiako le olona matimaty foana. Ankoatr'izay, nisarika ny sainy filoha Andry Rajoelina ity colonel Charles ity hoe i filoha Andry Rajoelina ho izy dia anisan'ny filoha tsy mahay mankasitraka no sady sarotiavana indrindra eto ambony tany satria fahefana no toloram-potsiny no fahefana nomena azy tamin'ny 2024. Ny miaramila, ny mpitandro filaminana no niady ho azy ary nametraka azy teo amin'ny toerana ary mampalahelo dia zone nanaovan'ny firenena amin'izao fotoana izao. Ny amin'ny colonel Charles manokana dia tsotra, miala rehefa tsy hay ny mitondra, miala rehefa tsy zaka ny mahafiloham-pirenena azy. Raikitra amin'izay ny top 7 février alina no nanomboka ny taritako ny officier teny Andohalo. Nametrako anao Andry Rajoelina. Ianao farany olona ingrat eto ambonin'ny tany anao. Rehefa tsy zaka le roa fitondrana io miala. Tsy hitako rehefa tsy hay miala. Io ny toloranao anao fotsiny io. Ary rehefa voapirofo fa tsy hainao mihitsy le mitondra. De olona efa sahirana ara-piainana. Tsy misy rano, tsisy jiro. De zay ve no vononareo ampiasana arina loro. Fanampin'izay, niezaka nampitodika ny sainy rehetra amin'ny tena zava-misy eto amin'ny firenena i colonel Charles. Mafy de mafy ny manjoan'ny firenena, mafy ny manjoan'ny vahoaka malagasy amin'ny asarotam-piainana. Ny délestage manao ny ataony, tsy misy rano, doro-tanety, fanondranana volamena an-tsokosoko ary ny olona ambony ihany no mahavita an'izany ho izy. Nalainy ohatra tamin'izany ny rafozan'ny filoha Andry Rajoelina izay voatonona ho nanondrana volamena tany Comore. Manjaka ihany koa ny tsy fandriampahalemana, ny tsirariny, toy ny fanagadrana ny mpanao politika amin'ny tsirariny, toy ny fanagadrana ny Roly Mercia, Mbola Rajona, Bearnirina Marcelin, sy ny sisa maro tsy voatanisa. Nampatsahy ny mpitandro filaminana izy fa tsy ny vahoaka madinika ihany no tratra ny fijaliana amin'izao fotoana izao, toy ny fatapan-jiro, tsy fisiany rano sy ny sisa. Enina dia ny miaramila, ny zandary, ny polisy dia milahatra bidon jaune araka ny nambarany. I filoha Andry Rajoelina sy ireo monina eny Ambatobe ihany no tsy tratrany izao fijaliany rano sy jiro sy ny maro hafa araka ny nambarany. Tsy fisiany jiro zao de jerem-potsy, tsy fisiany rano. Ny asarotam-piainana, ny monseigneur zao niresaka tany afarafanganany ny fampihinana eto tsika zao tratrany mosary. Ny doroala sy ny doro-tanety any amin'izao fotoana izao de efa maherin'ny 30 hectare ny alamay ny ranomafana. Efa 80 hectare ny alamay ny mifaritry ny sud-est iny. Mango ny fotsiny, ny fanondranana, an'ireo arem-pirenena toy ny volamena. Iza moa ny afaka nanao an'izany raha tsy ny olona ambony? Olona ambony ihany ny afaka manao an'izany.
tsy ela kory zany ny chancellerie comorienne nanonona ny rafozany Rajoelina iny Andriamantora Zakandisa ny fanagadrana olona zay tsy anantony be de be zareo any tahaka ny hoe Lola Rasomaharo mpanao gazety Roli Mercia ry mbola Rajona efa tapitra ny sazy mbola toizana foana ry Béar Nirina Marcelin ry Jean-Luc André mihoatra zay namoaka n'iny zavatra farany teo de ny Paul Mayora Fanoarana efa naovany Nations Unies zao antso hoe avao olona io mbola mijikina foana ny fahorina ny erzalaka iaraha manana raha tapaka geny jiro tsy hoe any amin'ny vahoaka tsotra ihany no tapaka jiro any amintsika koa mba tapaka jiro tapaka rano samy milatra bidon jaune daholo rehetrarehetra fa tsisy hoe ny vadiny tafika ny vadiny gendarme ny vadiny police tsy misy milatra bidon jaune non tsisy an'izany samy milatra bidon jaune ny eny Ambatobe ihany no tsy mba tapaka jiro sy rano 365 jours sur 365 jours eny manodidina ny tranon'ny Rajoelina eny zany za ihany tsy mba mijaly jiro tsy mba mijaly rano raha ny ao Antananarivo. Nasehon'ny Colonel Charles tamin'ity resaka zay nataony ity fa mitaky ny analavirana ny Ramandrika indrindra fa ny analavirana ny fampiadinany vahoaka sy ny tafika malagasy izy. Miantso ny fitondram-panjakana izy ny tokony irosona amin'ny fifampiresana. Avelao hoy izy ny mpanapolitika fampiresaka amahana ny krizy misy eto amin'ny firenena fa aza ampiasaina ery ny vahoaka tsy manantsiny. Avelao ny mpanao politika samy mpanao politika ifampiresaka resaka politika. Ny atsika ianareo miaro ny vahoaka sy ny fananany miaro ny insécurité io tokony tandovanareo mafy. Firy dahalo manetetika olona fotsiny any ambanivohitra lozanareo manao rami fotsiny amin'ny place du 13 be de atobe daholo le miaramila rehetrarehetra. Somary mafonja no sady mavesatra ny afatra napetrakiny tamin'ny Général Ravalomanana Généraly efa misotro ronono tamin'ity resaka zay nataony ity. Nangataka izy mba ajanona ny fitiavan-tsezany Généraly misotro ronono Général Richard. Na andefa afatra ho an'ny filohan'ny Rajoelina ihany koa izy de ny hoe miala rehefa tsy hainy mitondra. Ary tena hita ho izy fa tena tsy hainy filohan'ny Rajoelina ny mitondra ity firenena ity ka tokony hiala avetrany. Tsy adinony ihany koa ny nitaky ny amoahana ireo gadra politika ny gadraina tamin'ny tsirariny. Nangataka ny tafika ihany koa izy mba hijoro hiasa ho an'ny tanindrazana hiaro ny vahoaka sy ny fananany hoy Colonel Charles Andrenasoavina. Dia misarika ny sainareo mpitondra fanjakana voalohany ajanony rangahy fitiavan-tenanareo Andry Rajoelina rehefa tsy hainy mitondra rehefa tsy zaka ny fitondrana miala. Richard Bombe tsy ny fitiavanao seza mihitsy no amononao vahoaka ary raha amono vahoaka ianao de hiady aminay zana-bahoaka ianao zay ka tandremo hampisy Ramandrika hafa zany ary ho atsika zana-bahoaka tsika ao amin'ny tafa de efa nomeko anareo daholo ny information zay rahalahy anjaranareo ny sisa mieritreritra fa io Richard Bombe io te-hampisy ady antranao de amizay miala Rajoelina de izy no hitondra transition satria izy président Sénat araka ny constitution ka izay ny teniko eto mpamaranana raha tsy te hiara-ny atezeram-bahoaka ianareo de avoadeny zao ireo gadra politika rehetrarehetra reo maro izy ihany fa nitononiko teo Lola Rajona Roli Mercia sy Lola Rasomaharo Béar Nirina ialako tsiny zay tsy voatonony eto Jean-Luc André mihoatra avoay daholo reny ary ajanony ty fanaovana arrestation arbitraire ty. Ity teny faran'izay nataony ity dia manome hery zato isanjato ny avy amin'ny fanoherana indrindra fa manoloana ny fampiororona sy fampitahorana ary miendrika fanambanina zay nataony Général Ravalomanana. Nampirisika mpanohitra izy mba hiroso amin'ny lalindalina kokoa ho amin'ny fanavotam-pirenena ary manome toky Colonel Charles Andrenasoavina fa hijoro hiaro ny tanindrazana hiaro ny vahoaka sy ny fananany ny avy eo amin'ny tafika araka ny nambarany. Any aminareo vahoaka moa zany eto de mpanohitra mirosoa midia ianareo arosoy ny eritreritra zay tianareo atao mijoro ohatra amin'ny farany mirosoa amin'ny lalina fa raha misy mikitika ny ainareo vahoaka fa tsy maintsy hijoro ny zana-bahoaka tapitra
araka renretreny dia afaka milaza isika fa mafana dia mafana ity toedra raha ity satria ny sampandrara saropady indrindra eto amintsika no manenjana ny tady eto amin'ny firenena. Araka izany oharantsika miandalana eo ny mety fivoaranyity toedra raha ity. Ary izany koa mamarina ny vidéo antsika androany aza adino misabone sy manisy jamany vidéo antsika amin'ny manaraka indray.